Fitantanana ny firenena atsaro ny fanampenam-bava hoy ny mpanaraka raharam-pirenena. Baolina kitra fifantsanana iakarana amin'ny mondial 2022 mpilalao 7 manao tranona vao antso andrafitra ny Baria A. Raharam-pirenena tsy ilaina ny fiara-mitantana miantso ny fanoherana iray iny ny antoko-trikafo. Manatitra ny araba tombo kilasy tongovavy tonga soa indray ianao tanatin'izao fotoana ny fampahalalam-baovao izao ampanajana sy ampitiavana no anasako anao naraka ny antsipirim-baovao hatramin'ny farany. Vaovao makasika ny raharam-pirenena avy hatrany ho anokafantsika ny fampahalalam-baovao amin'ity alina ity. Lasady hevitra goavana eto amin'ny firenena ary miteraka resabe ny fahafahan'ny mpitondra fanjakana miantoka ny atsasabidy ny sarandalana ho an'ireo olona ijery-baolina ny Kenya manoloana ireo olana maro lafy mila fandraisana andraikitra eto amin'ny firenena ankehitriny. Misy ny antanatohatra tokony arahina amin'ny famoaham-bolam-panjakana hoy ny solombavam-bahoaka fa tsy mitovy amin'ny fitantanana ny raharatokantrano. Fanadihadina eo amin'ny sary ny Mathieu Prince. Tsy voafehin'ny mpitondra ka lasa miteraka hevitra goavana eto amin'ny firenena ny fomba fiasa tsy manaraka ny antanatohatra amin'ny fitantanana ny firenena sy ny famoaham-bolam-panjakana. Entin'ny mpitondra amin'ny oeraoera sy ny firehariana sisa ny zava-misy manoloana ny olana maro lafy mila fandraisana andraikitra eto amin'ny firenena ho ny solombavam-bahoaka Andriamampandry Tojosoa. Fa tsy volan'ny filoha na ny prime ministre na volan'ireo ministra anatin'ny gouvernement tange no iantoka ny atsasa-pokiren'ilay olona ho an'ny Kenya fa volam-bahoaka volam-panjakana. Zany hoe misy procédure rahany io amin'ny famoaham-bola amin'ny resaka finance publique. Fa tsy hoe fitantanana épicerie ity na mpivarotra légumes dia zay tianao hoe amoahana vola dia amoahana vola na hoe volan'ny ao atokantranonao io ka zay tianao fandaniana atao dia ataonao ao anatin'izay ihany koa faharoa dia tsy maintsy misy ny laharam-pahamehana zay tokony efa voasoratra dia mirota anatina LFI loi de finance initiale hoe ity ny laharam-pahamehana ho an'ny ministeran'ny fanatanjahantena, ity any ministeran'ny fanabeazana, ministeran'ny fahasalamana, ohatr'izay zany le fitantanana ny firenena sy fitantanana ny volam-panjakana. Fa le mpitondra zany amin'izao dia hoe oeraoera tenao ya populisme ao anatin'izay te hideradera izaozao. Mizaka ny tseran'ny aina ny vahoaka malagasy mandotrosa miompampana amin'ny asa tanterahin'ny mpitondra izay sady tsy manaraka ny laharam-pahamehana no tsy manaraka ny fenitra no mbola andanimbola tsy toko tsy firohana. Santonana amin'izany ny fanaovana teleferika, lalambe mikodana ary ny famoaham-bolam-bahoaka amin'ny tety faritra hanaovana filan-kevitry ny ministra. Ny conseil des ministres dia hoentina any amin'ny fahatany daholo ireo ministra mandany vola amina miliara ny tsosa zay baben'ny vahoaka amin'ny zavatra tsy mahasoa sahala hoe teleferika ao anatin'izany ny vahoaka no mibaby an'ireny tsosa ireny ny lazaina fa autoroute zay tsy autoroute akory tsy ny fanaovana autoroute akory no kritikina ilaina fanaovana lalana ary zay ny itiavan'olona ny filoha valimanana fa le fomba fanaovana azy tokony tsy ho ilay zavatra tokony atao dia io no atao zany ao anatin'ilay izy tsy manaraka ny norme ao anatin'izay ary 20 kilometra ve vitanao ao anatina roa taona mahery 20 kilometra monja ao anatin'izy dia ideraderanao anaovanao inauguration sy ny maro samihafa tsy tokony anao inauguration anao na réception ny zavatra anankiray raha sy tokony ho vita daholo aloha le 270 kilometra zany ao anatin'izay zay natao hoe finance publique. Tsy vita ny fisehosehoana ny fitantanana ny firenena fa mitaky fahaiza-manao sy famaritana ny tena laharam-pahamehana ho an'ny vahoaka hoy ny fanamafisana. Mila fanohanana ny ekipam-pirenena malagasy saingy tsy tokony atao fitaovana hitadiavam-bola ka ny vahoaka tsy mandady arina no voasazy andohetra any atsemana ny banga. Manodidina izay vaovao izay ihany tsy modely eo anatrehan'ny fiarahamonina sy ny vahoaka intsony ny fitondram-panjakana manoloana ny tsy fahaiza-mitantana sy ny tsy fahaiza-mitarika. Hitarafana ny tsy fahombiazan'ny mpitondra ny fahantrana lalina iainan'ny vahoaka malagasy ankehitriny ho ny solombavam-bahoaka Tojosoa Andriamampandry. Tsy misy fiantraikany amin'ny vahoaka ny asa tanterahina manampitrotraka izany ny kolikoly sy ireo skandala maro miseho eto amin'ny firenena. Ny tsy fahaminanana vinanasa mazava no anton'izao hoy kosa ny filohany antoko afima Serge Imbe Jovial fanampanazavana. Latsaka katerena ny firenena malagasy ankehitriny mazava ny taremarika anisan'ireo firenena dimanitra indrindra amin'ny eran-tany Madagasikara. Manitra avokoa ny 700 mponina. Tsy misy hatra iray ka tafarina ankehitriny fa mena avokoa ny tondro rehetra tsy tarafana ny tena fampandrosoana dradradradrany mpitondra. Potika ny fanabeazana
mitotongana ny toe-karena miroborobo ny fiakarany vidim-piainana tsy mitsamytotongana ny ariary sy ny arikarena vaobe tsy lazainy intsony ny tsy fisiany asa maritra ho an'ny vahoaka sy ny fijerenany tantsaha izay mandrafitra ny fiarahamonina malagasy santonena amin'ireo asa tokony hifantohan'ny mpitondra fanjakandrao raha tena mikatsaka fampandrosoana marina ho nisy olombavambahoaka saingany amin'ny asa tsy misy fitraikany amin'ny vahoaka no tena tanterainy sy sehosehon'ny mpitondra mahatonela misafidy sekolika mpanjakana dia olona sy sahirana nefa takina ohatrinona ny ray aman-dreny indray amin'ny zaza ray amanalina zany ao anatin'ilay zany sao dia tokony hoe ny fanabeazana no no atao lara-pamehana ny asa famokarana izany tokony ho atao mba hisy fiatraikany mivantana any amin'ilay olona dia misy asa maritra zany ho an'ilay vahoaka ary eo koa isika dia tantsano betsaka dia tokony jerevana zany hoe développement rural zany fampandrosoana ny tantsano fanaovana barazy ny masomboly sy maro isan-karazany dia ny famarana an'izay dia ny lalana route nationale lalana rehetra zany eto raha nanao téléphérique ianao mahavita ny route nationale rehetra eto Madagasikara eo fa le izy zany zavatra tena hoe zavatra tsy miteraka fiatraikany mivantana amin'ny vahoaka no atao mibaribary ny tsy fahaiza mitantana ny tsy fisiany hitarika indrindra ny tsy fampiny ny mangarahara ka mampahazovana ny kolikoly sy ireo tranga mamoetra na skandala miseho lany eto amin'ny firenena tsy modely eo natrehan'ny fiarahamonina sy ny vahoaka intsony ny mpitondra manoloan'izany le tsy fahaiza mitantana zany voalohany misy eo amin'ny mpitondra ray zay ny faharoa dia tsy mahay mijery ny lara-pamehana ho an'ny vahoaka tsy mijery izay mahasoa an'le vahoaka ary averiko foana ty hoe tokony mahasoa aloha vao ny mahafinaritra ary ny fahatelo tsy manana izay capacité de leadership zay na fahaiza mitarika zany ny mpitondra tsy modely eo antrehan'ny fiarahamonina sy ny vahoaka ary ny fahaefatra dia le kolikoly manao kolikoly maro loatra misy skandale foana isan-kerinandro eto amin'ity firenena ity dia lozika zany tsika raha tsisy zavatra manjary tsisy zavatra mandeha miembotra ny toe-karentsika ary mikorosofahana zay toe-karena zay dia mihantra ny vahoaka misy ny tsy fandriam-pahalemana mitombo dia zao ny efarantsika zany ao anatazay dia lasa hoe tsy manana vinana asa mazava ny mpitondra fanjakana sy ny ekipany anyka mifanohitra tamin'ny fampanantenana natao tamin'ny vahoaka ny zava-misy ankehitriny ho ny filohany antoko afima zany tsy mahafantatra n'le programme sy le priorité sy le important amin'le programme anasanao dikan'izany misy lesika ao aloha rehefa tsy mahafantatra io ekipa io dikan'izany tsisy le zavatra zay le projet de société tereniko teo dikan'izany hoe tsy misy le projet de société hoentin'le ekipa ampandrosoana ny ministera syray avy il faut fantatritsika tsara fa le chef d'orchestre dia ny premier ministre zany hoe ny président de république rehefa lana izy manendry ny premier ministre amin'ny PGE io PGE io miainga amin'le programme projet de société nampanantenainao ny vahoaka ny fidianany vahoaka anao dikan'izany raha mivoana amin'iny ny fampandrosoana zay ataony chef d'orchestre miaraka amin'le orchestre ny ministera zany dikan'izany tsisy le zavatra fa eo vao mamorona hoe inona ny ataotsika inona zao dia hitatsika le firenena amin'izao fotoana zao manamby izany ny tsy fahafehezana ny maika sy ny lara-pamehana eto amin'ny firenena ho ny fanamafisana misy ny atao hoe important ary misy ny atao hoe urgent important daholo ny zavatra rehetrarehetra ao amin'ny firenena amin'ny fampandrosoana ny firenena fa misy ny urgent tenenao le taux d'inflation tao tena tsaratsara taux d'inflation antsika zao avoisinage prévu 2025 chiffre ny banque mondiale io entre 7,5 à 8%. Zay moa ny amétrisenao ny taux d'inflation nao raha ny 80% ny entana ampiasainao na ny PPN ao anatiny zany mbola miankina amin'ny importation ne misy paramètre maro importation resaka géopolitique io resaka guerre io inflation amintsika koa miankina amin'le inflation amin'le firenena nafaratsika n'le entana zay neny mahatonga hoe le secteur primaire secteur secondaire mila production ao anatiny tsika mba himaîtriser tsika ny inflation tsy mahomby ny fitantanana amin'ny ankapobeny ka tsy mahagaga raha tsy mety tafarina ny firenena hoy ny fanamafisana eritaona katroka amin'ity volana aogositra ity ny niasan'ny governemanta ankehitriny mihiba avokoa ny vokatra azo ary tsy misy voavaly ny filan'ny vahoaka
tsy vaolana ny fiara-mitandana amin'ny fitondrana ankehitriny ary tokony rahina sy ampanodefitra ny fitiavatena sy ny ampo ny fanoerana ho ny antoko otrikafo. Mila mpanohitra tia tanindrazana ny fanavotana ny Madagasikara amin'izao krizy lalina izao, hoy Eliara Bevahiny amin'ny fandraisam-peo ny Narcisse Karazafy, sary sy rindran-tsariny ny Artanjona. Mirehare fatratra amin'ny asa kely vitany atony teleferika sy ny lalam-baovao mirefy 20 kilometatra entina ilazana fa mandroso ny firenena ny mpitondra miaina anaty fahantrana sy tsy fahampiana nefa ny vahoaka. Akoatr'izay, tsy fantatra mazava hoe mizotra makaiza ny firenena hoy ny antoko otrikafo. Entsi-ankilan'izany misy rivotra mitsoka mitady fiara mitantana avy amin'ireo antoko milaza azy fa avy amin'ny fanoerana hoe analan'ny Madagasikara anaty krizy, tsy azo ekena velively nefa izany fiara mitantana izany hoy Eliara Bevahiny. Amin'ilay hoe fitanisan'ilay mpitondra fanjakana na vita autoroute 20 kilometatra na vita ny teleferika sy ny ohatran'izany sy ny PDB le zavatra tanisain'izareo ireo ny voaka malagasy kosa nefa etsy ankilan'izay dia zavatra hafa mihitsy mitazana sy iainana satria tena hoe miaina ao anatina fahantrana tanteraka zany lay voaka malagasy. Raha misy zany tena olana amin'izao fotoana izao dia le hoe tsy fifanojony ny filan'ny voaka malagasy sy ny politika ny mpitondra fanjakana amin'izao fotoana izao. Le mpitondra fanjakana nefa efa tsy afaka mahany olana intsony ao anatin'ilay izy fa tena hoe tsika ny tsy maintsy mitady hevitra hafa ahafahana mamaha an'ilay olana eto amin'ny firenena, fa raha ny mpitondra fanjakana tsy atenena amin'izay. Ny any olana ao anatin'ilay izy aloha dia ny hoe misy ilay rivotra mitsoka koa amin'izao fotoana izao, misy mivohy mafy an'ilay hoe fiaraha-mitantana dia misy vondrona mitsangana zany miazakazaka amin'izay le fiaraha-mitantana izay dia hoy izy hoe nano milaza azy ho mpanohatra na le mpisody opposition koa ary dia lasa n'izay le hevitra maloto makany amin'ny fiaraha-mitantana izay dia tady ho lasa kilalao an'ilay mpitondra fanjakana amin'izao fotoana izao ihany, ahafahany mamita ny mandany, ahafahany ihany koa sanatriaviny vava hoe manao an'ilay 3e mandat zay eritreretina. Zay zany somary olana angeza be koa aty amin'ny sehatry ny fanoherana, ka izay no mahatonga anay hoe fotoana re izao hoe andaontsika mba tena nangana zany hoe vondron'ny fanoherana tena mba mieritreritra nyity firenena ity fa tsy tretra fa tsy tombotsoa. Raha tena manana viana hanavitra ny firenena ny fanoherana dia mila mirahina sy mivondrona fa tsy misisika any amin'ny fiaraha-mitantana satria firenena no resaka fa tsy tombotsoa manokana ho hiatrany Eliara Bevahiny na mafy. Fotoana izao hoy ity mpanao politika ity hanamafisana ny firaisan-kina ny fanoherana ary tsy tokony avela amita ny fempo-tom-piasana intsony na ihany koa anao amboletra hitady fempo-tom-piasana fahatelo ny filoha ankehitriny ho hiatrany ny fanehoan-kevitra. Noho izany mila ampandeferina ny fitiavatena, ny ambopo, ny fitiavatoerana ary ny fitiavam-bola. Ary ny fitantanana firenena koa ny lojika dia hoe zay manana ny hery zay tafapetraka eo ny tokony hitantana azy mba ahafahana mitsara azy. Amin'izao fotoana izao zany efa hita hoe efa tsy mahomby lay mpitondra fanjakana amin'izao fotoana izao dia mbola andeha ho ampitsika koa ve sanatria aty amin'ny sehatry ny fanoherana dia andeha hiaraka aminy eo tsika hamita izay tiany ho atao amin'ilay tsy mieritreritra fa tsy ny fandrombana ny firenena. Io ohatrana tokantrano ihany sarotra izany tokantrano andeha hirana mitantana izany na ny tolo ary tamin'ny fotoanandro zany dia nametraka hoam-pitenenana maro samihafa hoentina ilazana an'izay le hoe tsy fahombiazana sy tsy fihetezana fiarahana mitantana izany. Hevitra anankiray ihany ny tantanana firenena dia iny ny tsarana n'ilay mpitondra. Sarotra no mitsara ny Andry Rajoelina raha ohatra ka andeha hiaraka iombona hiaraka hitantana amintsika satria efa tsy mahomby izy rehefa aveo dia mazava ho azy ohatrany tamin'ny teteza mita hoe ny arahantsika ny tantana nge ny tao anatin'ilay izy ka hoana moa ny za ihany no menareo tsiny izay zavatra izay zany noho izy hoe tokony hopotehany le hevitra fiaraha-mitantana zany dia miala tsiny aho anotika fa dia tena hoe fizarahan-tseza sy fizarana gato fotsiny mieritreritra ao anatin'izay fa raha tena mieritreritra ny firenena dia izy hoe tsisy antony nanakanana ny Andry Rajoelina sy ny politikany tsy mahombona nandritran'izay firy-taona izay raha androany andeha anaiky hiara. Fotoana izao iraisana ina ho hiatrany Eliara Bevahiny ary tsy tokony azo enkena ny fikandrakandranana fempo-tom-piasana fahatelo izay fandikana ny lalam-pandrenana everiny mpitondra atao. Tsy ho tafavoaka ny firenena malagasy raha izao zava-misy izao hoy ny mpanaraka raharam-pirenena. Manaratsy endrika ny Madagasikara ny fironana makany amin'ny jadona sy ny fanampenam-bava ka tokony hatsahatra manoloana ireo fitsikirana tokony hitondra ho amin'ny fampandrosoana. Mila omendanja sy toerana tokony hisy azy ny teknisianina malagasy ny fanamafisana hivadika tombony ho an'ny malagasy. Fanazavana eo amin'ny sariny Mathieu Prince.
fa nararoatra ny fitantanany madagasikara ny sadek mandritra ny heritaona hoy ny mpanaraka raharam-pirenena mba tena hivadika tombotsoa fa tsy hanaovana fampisehoana fotsiny. Mila teknisiana manampahaizana ny malagasy hifampiraraha amin'ireo sampikambana hitondrana fampandrosoana fa raha niendrika misy ankehitriny dia tsy ho tafavoaka ny firenena. Atsony teknisiana ary manasa koa teknisiana amin'ireo firenena mpikambana ireo. Fotoana zao fananarotana hifanakalozana le traikefa amin'ny lafiny rehetra fa tsy hoe amina secteur ministériel ray ihany fa amin'ny lafiny rehetra mihitsy. Ary io nge lohany nge mijerena amin'io matony zavatra anankiray tsy mandroso raha eo amin'ny hoe fianakaviana fotsiny matony fianakaviana ray tsy mandroso dia ny lohany zay tsy alehany mialatsiny amin'le vocabulaire ka fotoana zao hiazontsika tena zany hoe ianao nge filoha ianao nge afaka manana mahay misy ianao nge afaka manao proposition mandalo io fotoana ekotona io fa tsy hoe anaovana fampisehoana fotsiny hoe président fa mandalo io tonga amin'ny fotoana manana teknisianina marobe tsika manana teknisianina efa hoe supérieur firenena ao anatin'ny mpikambandreo atso ireo fa hanampy atsika ireo satria mila an'izay firenena ity fa tsy tafavoaka tsony ty raha ohatra raha izao mifandehan'ny vitesitsika amin'izao fotoana izao sy zava-misy politika sy fitadiavan-tsera no mibana ankehitriny fa tsy misy intsony ny fanomezan-danja ny teknisianina fampandrosoana hoy ny fanamafisana. Tsy tahaka izao toerana misy an'i Madagasikara izao isika raha teknisiana no mitantana ny firenena. Lesiko agoavana hoy ny fanazavana ny fanaovana anjorom-bala ny manampahaizana malagasy izay manana ny maizy azy. Somary mibahana loatra eto amintsika ny resaka politika sy ny fitadiavan-tsera fa tsy ao anatiny misy ny le resaka hoe teknisianina fampandrosoana satria raha ohatra tena mipetraka amin'ny toerana amin'ny maizy azy ny teknisianina malagasy dia tsotr'izao ty firenena ity. Teknisianina malagasy dia misy ary tena mahay teknisianina malagasy ary zary miteny hoe tsy mbo tohana ny fanjakana ny teknisianina malagasy fa tsika manana zavatra découvert maro be to fa raha reo ny tohana ny fanjakana za miteny fa efa lasa lavitra koa tsika fa tsy mba misy fanohanana mihitsy zany hoe teknisianina malagasy zany fa raha hoe mena prime ny resaka découvert eto Madagasikara be da be ngera mateny ambanivohitra any nareo zany mahabe migasy manam-pahaizana ary manana maizy azy tokony mba omena ny tena voninahiny maizy azy mihitsy ny rarina dia mba omena famporisihana hatrany foana ny teknisianina. Manaratsy endrika any Madagasikara ny fironana mankany amin'ny jadona ka tokony atsahatra manoloana ireo fitsikerana tokony tondra ao amin'ny fampandrosoana hoy ity mpanaraka raharam-pirenena ity. Manana anjara ndraikitra goavana amin'ny fampandrosoana ny firenena ny mpanohitra ka tsy tokony ho tapenam-bava. Ary na mpanohatra na mpitondra samy ao anatin'ny mampandroso ny firenena daholo zany fa tsy hoe rehefa mpanohatra dia hoe enjehana satria hoe tsy tia firenena tsy ohatr'izany diso zany ary raha tsy misy koa mpanohatra tsy afaka miazakazaka ny olona mitondra tsy maintsy misy zany ny kritika vao afaka miazakazaka ianao ary matoa anao kritikena dia tiana iovy ianao zay fa tsy hoe kritikena ianao dia enjehana dia gadrainy diso tanteraka mihitsy zay oka ho atsahatra teo zany mpanohatra tompoko aty raha tsy misy ny mpanohatra tsy afaka mandroso ny mpitondra zay dia ao anaty ary raha tsy misy ny kritika tsy afaka tsikeraina ny mpitondra zavatra tsisy tsikera tsisy dikan'izany tsisy zavatra mandroso zany na inona tsikera ataon'ny mpanohatra lozika zany isin'ny fampandrosoana fa raha tsy nisy ny fanendrehan'ny mpanohatra tsy mandroso ny firenena. Miaingeny amin'ny lohany no azo nantoka na tsy nisina fampandrosoana eto amin'ny firenena ankehitriny sarotra ny hatafavoaka anatin'izany fahantrana lalina izao raha tsy misy fiovana ny fomba fiasa. Lafim-baovao hafa tanteraka kosa indray makasika ny fanatanjahantena namoaka ny listireo barea A hiatrika ny qualification coupe du monde izay atao any Maroc ny volana septambra izao ny mpanazatra Corentin Martin Sandroangy avao safidy ao anatin'izany Toldo na Michel Ramandimbiso ampiandry tsatoka azy ny barea A prime ankoatra azy mpilalao enina hafa miatrika ny tranona 420 Ambriarivo no tafiditra ao anatin'io lista io. Fanajadiana ao misary Andry Rakotomalaky. Namoaka ny listireo mpilalao any 320 andrafitra ny ekipa ampirenena malagasy hiatrika ny andro fafito sy fahavalo amin'ny fifantsanana fiadinany tompon-dakeran-tany ao amin'ny taranja baolina kitra ho an'ny taona 2022 ny mpanazatra Corentin Martin Sandroangy mpilalao fito ao amin'ny barea A prime miatrika ny tranona 422 no tafiditra ao anatin'ny lisitra nantsoina ahitana ny Toldo Michel Ramandimbiso, Tony Randriamanampiso, Nicolas Randriamanampiso, Bono Rabearvelo, Mamso Rakotson, Radoniaina Rabemanantso ary Lalaina Rafanomezantso. Noho ny tsy mbola fahazon'ny kianjabe ny mahamasina fankatoavana avy amin'ny Confédération africaine na ny CAF sy ny Fédération ny raisam-pirenena FIFA dia voatery atao ny ivelan'ny Madagasikara ny lalaon'ny barea AA.
Fifantsanana iady toerana ho amin'ny mondial 2022 ho an'ny vondrona I. Ao amin'ny kianja Larbi Zaoli no ampiatrano ny Centre Afrika ny Malagasy ny alakamisy 4 septambra ho avy izao. Lalao tafiditra amin'ny andro fafito. Ny alatsinainy 9 septambra kosa ny andro fahavalo andraisana ny Tchad ao amin'ny kianjo ihany. Mitana ny larana fahatelo ny bareny Madagasikara mananisa 10 taorian'ny fahavitany andro fahenina amin'ity vondrona I ity. Mbola mitariky Ghana manana isa 15 ary ny Comore manana isa 12. Eo amin'ny larana faefatra kosa ny Mali nahazo isa 5 ary fadimy Centre Afrique manana isa 10. Tsy mbola nahazo fandresena mihitsy kosa i Tchad tao anatin'ireo lalao fifantsanana ireo. Vaovao sosialy mila politika vaovao mifototra amin'ny soatoavina malagasy sy fanomezana lanja ny fokon'olona ny fitrandrahana ireo arena voajanahary eto Madagasikara hoy ny tafo miavo sy ny fanonga fokon'olona androany. Miantso fandraisana andraikitra entitra ihany koa izy ireo anakanana ny fanondranana antsokosoko. Raha ny fanazavana dia tsy mitsambitomby ireo fitrandrahana volamena sy zavaboary tsy ara-dalàna izay manimba ny tontolo iainana sy ny farim-piainana ny ponina eny fotony. Narcisse Karazafy ny aritanjona no mitatitra amintsika ny antsipirim-baovao. Maro amin'izao fotoana izao ny tranga fitrandrahana volamena sy zavaboary tsy ara-dalàna hita amin'ireo toerana isan-karazany toy ny any Mananjary, Itasy, Nosy Bealville sy ireo toeran-kafa maro. Maniba tanteraka ny tontolo iainana sy ny farim-piainan'ny vondron'olona eny fotony anefa ireny fitrandrahana ireny. Ankoatr'izay, eo ihany koa ny fanondranana sokatra tsy ara-dalàna izay manimba ny zava-mananaina sy mampiena ny arena iombonana hoy ny tafo miavo. Ilaina araka izany ny fanairana sy ny fandraisana fepetra entitra amin'ireo tompon'andraikitra isantsokajiny, eo ny tokony hijerena akaiky sy hanafoanana tanteraka ny fitrandrahana sy ny fanondranana antsokosoko. Dia totra ny renirano ny Mananjary, simba ny tontolo iainana ary misy efa mitarika aretina mihitsy ho an'ny ponina. Eo ihany koa ny fitrandrahana atao hoe akery ny tany tokon'olona ho amin'ny distrikany Mananjary. Vokatr'izay zany dia tsy misy vola miditra mihitsy amin'ny commune amin'ny fadry vadivavy io fitrandrahana io atreto. Ka dia zay no anairanay amin'ny tondrapanjakana hijery manokana an'izay fiarahana mamaholagna satria dia mila tany-dalàna atsika. Eo ihany koa ny fitrandrahana tsy ara-dalàna ny volamena ao amin'ny fokotany miadana distrikany Miarinarivo dia fahatra Itasy. Misy fitrandrahana volamena ao agnatin'ny alatapia zay efa nitranga izy io tamin'ny faran'ny taona, tamin'ny taona lasa teo. Zao zany miverigna indray ilay fitrandrahana ary efa miezaka manao tatitra ny veoagna teo nefa tsisy mpiaino. Ary eto Madagasikara dia nisan'ny mampiavaka antsika zany faritra rovana alatapia zany nefa dia misy atao hoe mpitrandraka ao amin'ny fotoana zao dia manaitra ny tompon'andriam-panjakana mahepa zay manandrify an'izay mba hijeraka eo satria fa namoaka lalàna vaovao tsika mahakatra fitrandrahana arena kibon'ny tany dia tsy mifanaraka amin'izay lalàna zay ny fitrandrahana ny volamena ao anaty alatapia fatra Itasy. Fokon'olona efatra tapitrisa mahery manerana nosy no miaraka amin'ny tafo miavo sy ny fanonga fokon'olona amin'ny vina anarenana sy ampandrosoana ny Madagasikara mandrindra sy manetsika ny fandraisana anjara ny avy ny fotony ny fokon'olona ka tokony omena lanja amin'ny alalan'ny famondrana ny fahefana sy ny andraikitra amin'ny fitantanana ny zavaboary hoy ny fanonga fokon'olona. Manampy ny vahoaka atsapa ho tompon'andraikitra izany ary manamora ny asan'ny fanjakana amin'ny ankapobeny. Zay mihitsy manko le hetsika hoe ampanekena ny rehetra. Ny tena malaza manko amin'izao dia fikajiana tontolo iainana. Le faritra ifampivelomana resahana eto dia misy tontolo iainana ao, mety misy ala ao, mety misy rano ao, soatoavina daholo ny antsona anazy rehetra ireny zany. Ino mahasoatoavina anazy? Misy kolotsaina mifamatotra le poniny eo atoerana, misy kolotsaina mifamatotra amin'ireny zava-misy ao amin'le faritra iainany ao zany, le fampivelomana aminy ao. Zay mahasoatoavina anazy. Hatramina drafitrasa ohatra hoe fiangonana, sekoly zany soatoavina daholo zany. Ka zay le izy hoe mila apetraka zany. Hoe ny fokon'olona manana fomba hitantanana anazy izy mahay mitantana an'io satria izy no mivelona ao. Dia tokony hajainy zay. Tokony ampiny izy anatsara an'izay zavatra ahafahany mizaka tena, ahafahany mametraka hoe izy ny manana ny tompoteny farany ao amin'ny faritra io.
rehefa mipetraka zay nizaniza olona tonga avaty ivelany tonga hiasa ao hitrandraka zatra ao dia tsy maintsy mihera aminazy aloha zay zany zatra tsytsika apetraka anampy amin'ny fanamboarana politika vaovao mifototra amin'ny filan'ny fokon'olona ny soatoavina malagasy toy ny teny fampierana sy ny fampihavanana tsy vita ny fanabeazana sy ny fandraisana anjara fotsiny izany fa tokony ho fafana ihany koa ireo endrim-panjanahana vaovao izay hita amin'ny ara-toekarena sy ny fandraharana tsy manaja lalàna le foto-kevitra malagasy mihitsy fa tsy zatra ny foronina dia malohana ny fagnantena teo zany hoe le rahatra politika zao dia raha ny fandinihana azy zany a no miteny hoe tsy miteny politika fa zatra rehetra dia politika atao daholo fa le politika ny mahasamihafa azy a ho an'ny tapimiavy zany ny tavanonga zany dia tena mipetraka amin'le politika fampandrosoana miainga avy agny amin'ny fokon'olona miavy amin'ny fotony a malohana ny fagnomezan-danja andreo a sehatra hare-pirenena fotondreo a ary omen-danja zany a ny hatrainy fotony a amin'izay rehetra zay tsy mila mindram-bola zany tsika ny tena marina raha hoe tena voakaditsika tsara ilay fampitondrana fanomezan-danja ny herim-voatanany fotony a ho an'ny malagasy fa sainginy zao hafa ny zahatra politika eto Madagasikara zay atao hoe nolovaina tagny velany a fa tokony veriny amin'izay andoharany moa izy ny sasany hoe lay raha fifampitondrahana malagasy mihitsy zany a no ahafahana hampandrosan'ny Madagasikara dia io zany lay faritra fifampibelomana resahinay a sy lay hoe na hoe territoire de vie zay fokon'olona sy ny tany sy ny harena eto Madagasikara zay inona sy antenaina fa novatsikelikely ny fomba fitrandrahana sy ny fitantanana ny arena voajanahary eto Madagasikara ireo tolo-kevitra ireo anome lanja ny tontolo iainana ho an'ny taranaka ho avy ho hiatran'ny ny tafo miavo sy ny fanonga fokon'olona vaovao mandidina ny fampianarana kosa indray tsy latsaky ny 10,000 ariary isan'ny ankizy ny vola tokan'ireo ray aman-dreny hividianana ireo fitaovam-pianarana misedra fahasahiranana nefa ny ankamaroany ireo ray aman-dreny amin'izao akatoky ny fidiran'ny mpianatra izao anka somary mangina ny tsena ho ireo mpivarotra ny fivarotana fitaovam-pianarana amin'ny vidiny mirary tsy akana tombony no vahaolana aroso ny fikambanana sakaizan'ny Bosco sy ny komina Ambohitrolo Mahitsy ho fanampiny ireo ray aman-dreny ao an-toerana. Narcisy Karazafy ny aritanjona hatrany. Manodidina ny R1,000 hatramin'ny 5,000 sy R1,000 ny iray paquet amin'ny cahier, R4,000 hatramin'ny R2,000 sy R1,000 kosa ny crayon de couleur, arakaraka ny karazany sy ny kalitaony. Hatreto mihisatra ny tsenan'ny fitaovam-pianatra ho ireo mpivarotra, sahirana ireo ray aman-dreny, any ka lasa mividy tsikelikely ireo fitaovana hoy ny fanazavany. Miandry ny figadon'ny volana septambra vao hita ny tena fandehan-tsena, raha mbola vitsy anefa ny mpanjifa dia hiditra faty antoka ka tsy averina masokarena izy ireo hoy Ramatoa Noro mpivarotra fitaovam-pianatra. Tamin'ny volana juillet tena tsisy tsena mihitsy, misy fa mividy fa mbola tsikelikely dia manontany an'ilay olona dia alefa tsikelikely ty fa tsy araka ohatra izao mividy iray paquet androany dia afaka 3 andro indray izy mividy iray paquet ohatr'izay na fongo cahier zany na rehefa kojakoja. Le fiainana hoy sarotra dia misy ny sasany tsisy asa dia tsy manam-bola le olona farany volana iny mandrapahatonga fidiran'ny mpianatra iny aloha ny tsena hatramin'izay na handeha foana fa asa amitiana nahoana fa na izay ara ny taitay farany volana dia ny septambra iny tsy hoe inona ny mpianatra miditra dia amin'iny kosa aloha isa-taona tena mandeha ny tsena. Misy manana manokana mihitsy le izy le luxe loatra hoe matetika rehetasy amin'izay dia misy ny sasany tsy manao an'izay na le ray aman-dreny raha ferinaina be atonotony nefa lafo be toy eny anay tsy mandray mihitsy ny mpampianatra raha tsy marika fa ny lafo indrindra zao 75 calligraphe na première dia ny gladiateur 60 izay ny ambany indrindra. Ho an'ny komuna ambanivohitra Ambohitrolo Mahitsy manokana ho fitsinjovana ireo ray aman-dren'ny mpianatra dia misy amin'izao fotoan'izao ny fivarotana fitaovan'ny mpianatra amin'ny vidiny mirary atolotry ny fikambanana Sakaizan'ny Bosco sy ny komuna. Tsy misy tombony alaina amin'izany hoy ny ben'ny tanàna Jean Bosco Randriamparany fa natao ho fitsinjovana ny halaviran-tsena sy ny fahefa mividiny ireo ray aman-dreny fa indrindra mba ampitomboana ny tahany fandehanana ny zaza malagasy an-tsekoly. Tamin'ny herintaona dia
mividy fitaovana any amin'ny magasin zany amin'ny grossiste dia ny vidiny indray a no entina amidy amin'ireo ray aman-dreny mpianatra zanaka commune Ampifolo mihitsy. Ny vidiny aloha zany dia raha oharina amin'ny vidiny eny amin'ny épicerie eny amin'ny tsena tsotra eny a dia efa latsaka any amin'ny atsasabidiny zany hoe any amin'ny 50% ny vidiny amarotana anazy a satria izay a ny commune dia maka anazy any amin'ny mpamongady dia indray no entina amarotana azy amin'ny ray aman-dreny mpianatra. Ny tanjona moa dia mba hoe manala ny fahatsarana ny ray aman-dreny amin'ny fampidirana mpianatra. Faharoa koa dia ny tanjona be ny tanàna koa dia mba hoe hiditra hianatra daholo ny zanaky ny vahoaka eto amin'ny commune Ampifolo mihitsy. Ny zavatra hita aloha hatramin'izao a dia fa ray aman-dreny mpianatra fa manjatony nanjifa n'izay vokatra namidy zany hoe ny fitaovam-pianatra ary amin'izao fotoan'izao dia mbola marobe ireo ray aman-dreny mpianatra mitandahatra vidy an'izany fitaovam-pianatra eto amin'ny commune Ampifolo mihitsy. Tsy mila miakatra ny Antananarivo intsony ny talata satria ny vidiny amarotana anazy eto amin'ny trano mihitsy ara dia mbola mora noho ny vidiny ny Antananarivo satria any amin'ny magasin mihitsy vidiana izany ilay fitaovan'ny fianarana. Tsara ny mampatsiahy fa ny 20 septambra 2024 avy izao ny fidirana amin'ny fomba ofisialy ho amin'ny taom-pianarana 2024 2024 ho an'ireo sekolim-panjakana, ny 3 septambra hatramin'ny 15 septambra kosa izany ho an'ireo sekoly tsy miankina. Marisaka avy any ivelany kandida amin'ny fifidianana filoham-pirenena ataony 7 oktobra ho Tanzania Isami Saulu Hassan. Tsy ananam-pifanandrina matanjaka izy satria nolaviny Vomera Malotena misana ny fifidianana ny firotsako vidiny ireo kandida avy amin'ny fanoerana izay everina ho matanjaka. Tombony lehibe ho an'ny Isami Hassan araka izany ity fifidianana voalohany hatrihany amin'ny makandida azy ity araka izao fanazavana manaraka izao. Hiezaka merina ny toerany ho filoham-pirenena fifidianana taony 7 oktobra ho Tanzania Isami Saulu Hassan efa voamarina ara-dalanja ny firotsahany izany. Tsy ananam-pifanandrina goavana izy amin'ity fifidianana filoham-pirenena ity no laviny Vomera Malotena misahana ny fifidianana ao Tanzania manko ny firotsahako vidin-doha Agapina avy amin'ny Alliance pour le changement et la transparence na ny ACT izay antoko faharoa lehibe indrindra ny toerana. Etsy ankilany voailika tamin'ny volana aprily lasa teo ihany koa ny Chadema izay atoko mpanohatra anisan'ny lehibe rehefa nandany ianao sy ny fitsipika fitondran-tena mandritra ny fifidianana. Manampy izany voapanga ho nanao fikomina ny filohan'ity atoko ity ka nigadra efa ho efa-bolana izao. Vokany malalaka ny lalana ho an'ny Isami Saulu Hassan ity ny fifidianana voalohany irotsany amin'ny makandida azy hatramin'ny nandraisan'ny fitondrana ny taona 2024 taoriana fahatesan'ny filoha teo aloha John Magufuli. Mitaky ny fialan'ireo mponina ho Gaza ny tafika Israeliana raha ny vaovao dia iroso amin'ny fanafiana ara-miaramila izy ireo ka namitandrina ny mponina mba hiala avy hatrany. Nilaza ny hanome tranolay sy fotodrafitrasa anampiana ny olona ny tafika Israeliana manoloanjany. Nampitandrina koa anefa ireo fikambanana tsy miankina sy ny firenena mikambana fa mety ampitombo ny krizy ara-pahasalamana efa mahery vaika ho Gaza izao toe-javatra izao. Gaza izay efa potika taorian'ny adina aritra roa taona ary miatrika mosary sy tsy fahampitsakafo ireo mponina mihoatra ny roa tapitrisa ao aminy. Fanampanazavana. Tsy azo idivirana ny fialan'ny mponina ao Gaza hoy ny tafika Israeliana miomana amin'ny fanafiana ara-miaramila mantsy ny Jaal. Ny antsony mponina ny mpitondra teny ny tafika Israeliana omaly mba hanaraka ny toromarika sy alavetrany any atoerana. Araka ny filazany efa andiniany miaramila Israeliana ireo tany malalaka any atsimon'ny Gaza mba ahafana manampy ny olona amin'ny fialana. Tao anatin'izany dia nanambara ny tafika Israeliana fa hanome tranolay ho an'ireo olona nafindra toerana ary hanao fotodrafitrasa hanamorana ny fizarana fanampiana sy rano. Nilaza ihany koa izy fa ho an'ireo mponina hialan-tsitrapo ao Gaza dia sitraka fanampiana ara-pahasalamana sy sakafo. Na izany aza nisy ny fampitandremana tamin'ny fikambanana iraisam-pirenena sy mpiara-miombonataka ara-pahasalamana fa mety hanampitrotraka ny krizy ara-pahasalamana izay efa mahatsiravina ao amin'ny faritra ity fanafiana ity. Tao aorian'ny ady na aritra efa ho roa taona potika tanteraka ny ankamaroan'ny Gaza. Mihoatra ny roa tapitrisa ny mponina ary maro amin'izy ireo no efa nafindra toerana imbetsaka.
tombanana fa 70 isanjato amin'ireo mponina no miatrika risika avolenta amin'ny tsy fahampitsakafo. Tamin'ny herinandro lasa teo nanambara ny firenena mikambana fa misy mosary ao Gaza ary efa nisy fampitandremana nandritra ny volana maro tao aorian'ny ireo fikambanana tsy miankina. Na izany aza mbola fehezin'ny Israely ny fidirany fanampiana izay heveriny ONU fa tsy ampy mihitsy ny hatrehany ny zavamisy any an-toerana. Tovovavy iray maty tao anaty fitoeran-drano tao amina hotely iray efa 3 herinandro tany Kanada. Ny fisokafan'ny ranomasina ny Corée du Sud izay mampifandray ny nosy Shindo amin'ny nosy Modo sy Seodo. Ny fahitana requin vaovao izay manintona ny paisiansa an-dranomasina, ireo notranga hafakely hoentiny saranjara-tiana amintsika tao anatin'ity fanadihadiana manaraka ity arahoary. Lasa ratsy be ny tsiron'ny rano tao amin'ny hotely iray kay nisy fatin'olona efa 3 herinandro ary efa loso simba. Nitaraina ny mpisakafo tao amin'ity hôtel Cecil tao Kanada fa ratsy be ny tsiron'ny rano nosotroan'izy ireo no sady niova ny tsirony izay somary matsabotsaboka. Kay zava-doza nandeha irery tao amin'ny hôtely iray tao Kanada i Elisa. Rehefa tonga ny daty tokony hiverenany dia nanjavona tsy hita izy. Nampandre ireo manam-pahefana ireo fianakaviana nifandray taminy tsy tapaka tany amin'ny toerana nielany sy ny tompon'andraikitry ny hôtely. Rehefa nojerena sary vitsivitsy azon'ny kamera dia hita fa toy nisy zavatra manenjika azy Elisa ka miantsoantso be ary nitsindriny daholo ny bokotra rehetra tamin'ireo varavarana. Toy ny hoe nisy ny famaly mafy taminy nefa tsy nisy inona akory. Tsy nahita nisy azy nefa ny polisy rehefa nanao fikarohana nefa ny entany mbola tao daholo. Taty aoriana rehefa lany aiky ny polisy dia nitaraina ireo vahiny fa lasa mandeha mora ny rano no matsaboka sady misy kofonfonjavatra sy kovolovolo. Rehefa nojeren'ny teknisianina dia kay Elisa no nilatsaka ny afina tao ka tsy afaka ka maty tao tsy nisy pahita nandritra ny 3 herinandro. Voan'ny trouble bipolaire ary adino ny hinana fanafody ka nahatonga ny fikorontanana sy ny loza. Misokatra tanteraka indroa isan-taona ity ranomasina any Korea du Sud ity ka miseho mandritra izany ny lalana mirefy 2.9 kilometatra izay mampifandray ny nosy Jendo amin'ny nosy Modo sy Seodo. Ity tranga voajanahary antsoina hoe Miracle de Jendo ity dia miseho amin'ny lohataona sy amin'ny fiandohan'ny fahavaratra ary maharitra 40 ka hatramin'ny 80 minitra eo ny fisokafany. Mandritra izany dia afaka mandeha tongotra eny afovoan-dranomasina ny mponina sy ny mpitsidika ka mahita seho voajanahary isan-karazany tsy manam-paharoa. Olona anarivo no isa-taona no tonga mba hanatrika fotsiny ity tranga tsy fahita firy ity. Requin vaovao manintona ny siansa any an-dranomasina ny requin nourrice. Hita 7.30 metatra ambany ranomasina, mirefy 2 metatra ary manana maso fotsy tsy misy iris ity requin nourrice ity. Manamafy fa mety misy albinisme saingy tsy manimba ny fahitany izany. Mety ho endrika manokana amin'ny genetika na vokatry ny tontolo iainana misy azy izany loko volontany izany. Manohy ny fikarohana ahafantarana ny fiantraikany amin'ny fiainany sy ny fiarovany ireo siantifika. Miloko volontany malefaka ny volony requin nourrice, manakaiky ny lokony fasika na vato anaty rano. Tsy dia mahazatra amin'ny karazany junglomostoma, curatum ny lokony sy ny tsify sy ny pentina aminy. Manome endrika madio sy manintona izy, indrindra rehefa mihetsika anatin'ny ranomasina mangamanga. Liana amin'ny firindrany lokony sy ny antony mahatonga izany ireo mpikaroka azy. Mampiseho fa mbola betsaka ny zava-miafina ao amin'ny ranomasina ary ilaina ny fikarohana lalina. Manokatra varavarana vaovao amin'ny fahatakarana ny fahasamihafan'ny biby an-dranomasina ity tranga ity. Tapitra ny fampalalam-baovao tombo-kilasy tombo-vavy. Mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany mametraka ny veloma mandra-pitafy indray. Veloma tompoko.